Efa ndresaka n'izay fifandraisana iraisam-pirenena izay ihany sika dia any Londres amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny famporisihana ireo mpandara hampiasa vola eto amintsika no laharam-pamehana ao anatin'izao dia ny tanterahany any Londres izao araka ity tatom-panazavana ity. Betsaka ny ezaka ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampiasam-bola ho an'ireo vahiny vonona ampiasa ny volany any Madagasikara, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha ny antso ireo mpampiasa vola anglisy ho tonga any Madagasikara androany nandritra ny fanokafana ilay fihaonana ara-toe-karena teto Londres. Fihaonana ara-toe-karena izay ampahafantarana ny zava-misy eto Madagasikara ary ireo sehatra ahafahana mamelona sy mampiroborobo ny toe-karena eto amintsika. Nous ne cessons d'améliorer notre climat des investissements. Et rien qu'en 2016, nous avons réalisé 20 réformes relatives à l'environnement des affaires. La création d'entreprises, le permis de construire, la propriété foncière, la justice commerciale, le commerce transfrontalier et l'administration fiscale en sont des exemples. À fin 2016, nous avons adopté notre loi sur les partenariats publics-privés. Et c'est dans son cadre que la rénovation et l'extension de nos deux principaux aéroports, Ivat et Nosy-Be, sont en cours de réalisation. Je souhaite donc un très bon forum et que chaque opérateur privé ici présent aujourd'hui puisse nouer des relations avec des partenaires et ce pour des intérêts mutuels, durables et dans un esprit win-win. Niaona tamin'ireo solombavam-bahoaka anglisy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao amin'ny lapan'ny Antenimery io androany io. Ireo député izay tsy nisalasala nametraka fanontaniana momba ny politika fampandrosoana hoentin'ny filoham-pirenena malagasy. Ny filoha izay namelabelatra ny fampandrosoana izay ary manantena ny firoborobony ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa-tonta ary eo amin'ny samy parlementaire. Marina falo olona misa roa sy solombavam-bahoaka misa telo no mandrakitra ny délégation malagasy tarihan'ny filohan'ny Repoblika any Londres renivohitry Angleterre.